roa taona lasa izay nanapa-kevitry ny Alan'ny Mahajanga mba ho eny Antananarivo mba hanohy fianarana sy hitady mety hoe ny mahasoa bebe kokoa eo amin'ny fiainana. Izahay moa tamin'izany fotoana izany tsy nanana fianakaviana na dia anankiray aza tao Antananarivo, fa efa nomanina izany ny saina hoe tsy maintsy andeha irery, tsy maintsy hiatrika fiainana irery ihany koa. Dia tamin'izay fotoana izay voalohan'ny volana Janoary ny Alan'ny Mahajanga nitodi-doha ho eny Antananarivo. Dia nanana namana anankiray nivantanana tao Avaradoha tamin'izany fotoana izany mba hoe mandra-pahitako trano sy mandra-pahitako hoe zavatra tena hoe tadiaviko dia mivantana amin'ny aloha izaho. Dia natao nefa ilay izy somary sarosarotiny ilay tompo-trano satria ilay namako ihany koa izany miara-mipetraka miaraka amin'ilay tompo-trano. Somary sarosarotiny dia tsy afaka nijanona ela tamin'ilay tokantrano izaho fa tsy maintsy nanao tous les moyens mba ahitana trano faran'izay aingana tsy maintsy hifindrako. Dia rehefa nitady trano teo moa izany niaraka nitady teo dia nahita trano tany Nanisana tamin'izay fotoana izay, trano somary hoe kelikely hipetrahana fotsiny izany hoe mandra-pà. Dia ilay trano azoko nefany tsy misy pompe ao anatiny, fa izany hoe rehefa maka rano dia tsy maintsy maniraka olona dia maka rano avy any ivelany. Dia nifindra tamin'ilay trano moa izaho, dia rehefa nifindra tamin'ilay trano dia nividividy zavatra hoe zavatra tsy maintsy nilaina aloha izany, izay no zavatra hoe tsy maintsy nividiana. Dia tamin'izay fotoana izay izany eritreritra hoe sahirana be izaho amin'ilay mikasika an'ilay rano, fa aleo ho eny Analakely hijery kanina mba ahafana ihany koa hoe manangona rano mba tsy hampanahirana ihany koa rehefa hoe misy zavatra ampiasaina. Nandeha teny Analakely izaho dia nahita zerikanina anankiroa maintimainty izay. Dia ozy izy ilay mpivarotra hoe efa nodiovinay, efa madio fa tsisy problème, afaka anaovana rano mety sotroina. Dia nandeha nody izaho, dia rehefa tonga tany an-trano dia mbola nidioviko ihany ilay zerikanina, nidioviko tsara mihitsy. Dia nampaniraka olona amin'izay naka rano teny amin'ny toerana fakana ilay izy. Dia rehefa alcalina teo amin'ny 7 alina teo angambany, naka kaopy, naka zinga izany, naka zinga nampiasa an'ilay rano tao anatin'ilay zerikanina vao nividiko teny Analakely dia nisotro an'ilay rano. Dia izaho rehefa hitsapako hoe rehefa avy nisotro an'ilay rano izany izaho mahatsapa hoe misy zavatra hafahafa fa tsy fantako hoe inona. Ohatrany hoe niresahako izay izany ela efa nahatsapa izaho hoe mamaivay tany anatin'ny vavoniko tany, henoko hafahafa be izany izaho. Dia niezaka izany kalma foana dia nangina dia natoritory ambony fandriana. Rehefa nanomboka natoritory tambony fandriana amin'izay izany izaho dia manomboka maheno fanina, maheno malemy. Tena henoko hoe tsy ao mihitsy izany izaho fa tsy haiko hoe inona ara zavatra nahazo anakamo. Dia ny hafaran'ilay tompo-trano, ilay trano nipetrahako indray izany mipetraka anaty lakoro raika ao izany izahay. Dia nanomboka maheno malemy izaho, manomboka fanina dia nijaikijaiky moramora izany ala ambony fandriana dia nandondona niantso an'ilay tompo-trano izany izaho hoe voay izaho azafady fa marary. Dia nivoaka ilay tompo-tranonay mpivady ireo tamin'izay fotoana izay dia fa marary inona anao? Tsy fantako fa marary. Izaho efa tsy tomombana intsony, efa mivadibadika, efa tsy hitako izay ataoko, masoko manomboka mena, izaho malemy. Dia fa inona tiana atao? Tsy fantako fa avy nisotro ny rano tanatin'io zerikanina io izaho dia nanomboka tena henoko hoe misy zavatra hafahafa aminakany. Dia nijerevan'ilay lehilahy ilay tompo-trano moa ilay zerikanina, fa iza nampaniraka anao izy hoe mampiasa an'ity zerikany ity ny zerikany avy nisy asidry. Izaho moa tsy nahafantatra koa tamin'izay fa hoe ataoko fa hoe zerikany ohatrany karaha hoe zerikany avy anaovana menaka dia sasana madio dia afaka anaovana rano sotroina. Dia ilay mpivarotra koa tsy nanazava taminaka fa izaho fotsiny nitondra dia nanadio dia nanisy rano mety sotroina tamin'ilay izy dia nisotro hoe tsy nisy ampisalasalana. Inona tokony atao izaho fa manomboka malemy, manomboka tsy tafitsangana. Mandra-pahitana taksi aloha izy tenenin'ilay satria hoe tsy maintsy mandeha dokotera. Mandra-pahitana taksi aloha izy ilay tompo-trano, ty aloha aleo omeo atody, ohatran'ny sambona atody tamin-jareo takao. Aleo aloha ameo atody
dia tonga dia nampinanina toy izay za dia nandoha za mandra-pahazahoana iny dia ilay tompontrano lasa niazakazaka nandeha nijery hoe aiza ahitana taxi amin'ity andro alina be ity en plus amin'io ety Antananarivo. Nandeha niazakazaka za efa ilay vehivavy ilay vadin'ilay tompontrano indray teo akaiko teo, za efa miforitra eo akaikinazy, ilay lehilahy lasa nandeha nitady taxi. Elaela ndao fa efa tonga ao ilay taxi dia nandeha. Rehefa nandeha dia nisy hôpitaly tany akaikikaiky tany tamin'izany fotoana izany dia noentina tao dia ozy izy tenin'ilay dokotera hoe tsy mitazona anazy intsony za fa tonga dia alefasinareo any amin'ny HRA izy. Lasa nandeha. Rehefa tonga tany amin'ny HRA dia tonga dia nampidirina urgence. Nanomboka teo efa nanomboka hoe hiala any amin'ny toerana misy anao nandehananao hoe hitady ny mahasoa, aretina ty azo ny vola mipela-tana nanaovana vatsy tsy maintsy hitsaboana. Izaho moa araka n'ilay voalaza teo tsy nanana fianakaviana Antananarivo, iza zany ny ho gardako, ahoana, inona tokony atao, inona tokony atao. Ilay tompontrano mbola mananjanaka kely mbola tezana eo ampela-tanany, tsy afaka hijanona ao amiko mihitsy izy fa tsy maintsy ody. Niantso an'ilay namako ilay nivantanako tamin'ny voalohany za dia tonga tao izy nanao garda. Nandeha aloha zany ny fitsaboana, nanomboka niala tsikelikely ny vola, inona tokony atao. Mbola tamin'izay fotoana izay 3 andro natongavako tao Antananarivo. Non, efatrandro angamba herinandro natongavako tao Antananarivo fa 2 andro kosa nipetrarako amin'ny le toerana tena nanisana. Dia avy eo nasain'ny dokotera nandeha tany amin'ny OMI nanao fibro. Efa vola hafa koa tamin'izay. Mbola tsy anatiny ny zavatra hoe madinidinika, ny soin madinidinika sy ny fanafody. Dia za amin'izay koa zany tsy niresaka ninona tamin'ny ray aman-dreniko mihitsy hoe zany marary, zany misy zavatra ohatran'izao, fa dia efa hoe niatrehako zaho foana zany zava-misy tany. Dia farafarany rehefa nandeha andro maromaro dia nivoaka ny hôpitaly, niverina nody tany nanisana. Rehefa nody tany mbola tsy nody tany nanisana za fa tonga dia nivantana nipetraka tany niverina nipetraka tamin'ilay namako zany za hoe mandra-pahatanjaka anakahy satria tena hoe vraiment za tena tsisy force mihitsy na handro sakafo na hanao raharaha, tena tsisy force, tena hoe tena nila namana be za tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa mipetraka tao amin'izay za dia miafina an'ilay tompontrano satria ilay tompontrano sarotiny tsy mila vahiny fa hoe mameno, miala tsiny amin'ny teny vahiny mameno WC hono rehefa manana vahiny dia tena hoe sarotiny be. Nanomboka niafina dia farany tsikaritra an'ilay tompontrano zany hoe nisy vahiny tao dia voantso ny tompontrano ilay namako dia nisy problème dia niafarana zany teny hoe tsy manina fa aleo hiverina eny nanisana any foana za. Tany tena hoe tsy mahandro sakafo na hitsangana ahandro sakafoko tsy vitako, tsisy force mihitsy za. Mandeha mihinana amin'ny hôtel ivelany nefa za tsy fantako na hoe manisy carbonate zareo amin'ilay sakafo fa tsy zakako. Vao maika koa za ohatrany mahatsapa hoe faible marary nefa tsy maintsy mihinana fanafody. Mbola mahatsapa hoe tsy salama mihitsy za zany fa inona tokony atao? Verina tamin'ny hôpitaly tafiditra indray be fela-tanana. Dia hospitalisé tao indray dia niverina indray ny dépense sy ny fahasahiranana sy ny rehetrarehetra. Nanomboka lany vola teo ampela-tanako. Ny vola izay noentiko ho anaovana vatsy, mandra-pahitako zavatra tokony ataoko, mandra-papilamina zavatra tokony alaminako dia lany tamin'ny fitsaboana izay natao ahy. Rehefa nanomboka lany ny vola teo ampela-tanako dia niafarany zany angataka tamin'ny dokotera hoe dokotera za tsy manana vola intsony. Za nefa tsy manana fianakaviana eto, hangataka hivoaka za. Hozy izy ilay dokotera zany fa raha toe-pahasalamana anao zao mbola tsy afaka mamoaka anao mihitsy zahay. Ka inona basy tokony ataoko? Za tsy manana vola hitsaboana intsony.
fitsaboana nefa tsy gratuit, tsy manana choix ankoatran'izay za. Ara zany basy izy juste teny dokotera zany afaka mivoaka anao fa manao engagement. Raha misy zavatra mahazo anao na hoe tsy fahasalamana mahazo anao dia tsy tompona andraikitra zahay fa araka ny fahitako etanao dia mila mijanona fotoana maromaro mihitsy anao anaovana traitement ato. Dia za nefa quelques jours tao be felan-tanana tsy manao engagement dia mbola nisy piqûre tokony atao zany dia tsy vita intsony fa tsy maintsy niverina no dia aminany izany. Tomandrery tao an-trano nalahelo tamin'izay fotoana izay hoe Jesoa, inona indray re Jesoa ny fampianarana tianao atao amiko, inona indray fa tena hoe mavesatra, tena hoe tsy fantako intsony zavatra tokony atao fa mahafantatra ny situationko anao hoe andeha hitady ny mahasoa nahatongavako aty, aretina no azo, lany ny vola rehetra ambela-tanana, iza ny hanome sakafo anaka, hanahoana za, inona tokony ataoko. Zay sendra nisy fotoana ny connecta za. Dia nisy pretra anankiray, io pretra io zany fahafantaranay satria nisy fotoana za tsy salama manontona an'izay. Mbola zany hoe mbola anaovako témoignage indray koa mikasika an'izay zavatra izay fa atao tsikelikely satria raha atambatra jiaby dia maro tena maro be. Dia nisy moment za tsy salama manontona an'izay dia io pretra io nanome sakramentany marary anaka tamin'izay fotoana izay no nahafahako nahazahoako fahasalamana. Dia izay zany fankafantaranay sy ilay pretra. Dia sendra ny connecta za dia ohatrany nandefa message tamiko ilay pretra nefa izay efa ela be tsy niresaka. Nandefa message tamiko izy dia tsy tadidiko hoe inona ilay discussion fa ohatrany teny fotsiny za hoe za tonga eto Antananarivo fa maninona manao inona eto anao dia hoe fa za zao anatin'ny tsy fahasalamana nefa za tsy manana fianakaviana eto. Sendra hoe tafiresaka an'izay taminy zany za nefa zaho manana habitude tsy dia fitaraina zay. Dia zany zaho izy amin'izao fotoana izao eto Antananarivo fa mandalova amin'ny toerana ohatran'izao dia sao dia mila fankahirezana ianao. Dia nasainy moa nisy adresy moa nomeny anaka dia tonga tany. Dia nanao partage, dia mila fankahirezana, dia niaraka nanao lamesa, dia nivavaka. Dia nanontany izy hoe raha ohatra izy mbola sahirana be anao any amin'ny toerana misy anao mandra-pahasalamanao dia afaka mipetraka amin'ity toerana ity aloha anao mba au moins mba misy mikarakara. Dia mipetraka tao amin'ilay toerana za angamba ny 2 herinandro. Dia nanomboka naheno hoe niverina amin'ny laona ny fahasalamako dia nangatadalana tamin'izay hoe misaotra betsaka mon père fa efa salama za, efa hoe na dia hoe mbola tsy tena hoe salama be manahoana fa efa afaka mandeha irery amin'izay. Après izy nanontany hoe inona nga zavatra ataonao eto Antananarivo dia inona tena ny antony atodianao dia iza ny olona miara-mipetraka aminao. Dia nanazava taminazy za dia ny conclusion resaka anay moa tamin'izay fotoana izay dia hoe mipetraka ao amin'ilay toerana za dia afaka manao fianarana, afaka mitady ihany koa hoe ny zavatra tena hoe tiako atongavana tany Atana. Ilay pretra moa izy miasa eny amin'ny faritra Sofia fa mivezivezy zany izy ao Antananarivo. Dia tamin'izay fotoana izay misy anankefatra sa anankidimy teo eo izahay no nipetraka tamin'io toerana io. Dia mon père indray zany mivezivezy foana izy. De 1 rehefa tafipetraka tamin'ilay toerana za dia nanomboka hoe nahamora ny zavatra eritreretiko atao, ny zavatra hoe ny tena hoe antodiako zany ny fisian'ny fipetrahako tamin'io toerana io. Tsy vitan'izay ihany anefa fa rehefa mipetraka tamin'io toerana io za dia rehefa sendrany ao Antananarivo mon père dia mahazo lamesa isan'andro zany misy lamesa satria amin'ilay toerana ihany koa misy chapelle ambany, misy chapelle ihany koa eny ambony. Dia nanomboka nihitatra ihany koa ny fiainana ara-panahy
satria rehefa sendra ny opéra ao zany dia tsy maintsy misy foana fifampizarana ara-panahy, misy ny question ohatra hoe misy zavatra tsy mazava eny amin'ny baiboly dia hoe inona dikan'izao, inona mahatonga an'izao, dia avy eo amin'izay koa ny hitatra nanomboka tamin'ny fanaovana visite pastorale. Tena hoe mandeha amin'ny toerana maro, mandeha manao visite pastorale, mandeha manao évangélisation, tout et tout. Izany hoe tena hoe nitondra zavatra tsara be tamiko izany fotoana nipetrahako tamin'ny toerana io, izay tena hoe naharitra satria aman-taonany mihitsy. Dia nateo amin'ny ara-batana, nateo ihany koa hoe amin'ny ara-panahy indrindra. Dia rehefa nandeha ny fotoana, indray andro sendra hoe hoeny amin'ny toerana hiasany ilay pretra, izany hoe eny amin'ny faritra Sofia, dia sendra niaraka tamin'izareo za tamin'izay fotoana izay dia hanao vakansy eny Ampombelava. Le Ampombelava zany 60 km miala any Antsuy, lalana makeny Befandriana sy Mandritsara. Dia niaraka tamin'izareo moa za dia nijanona teo satria grand-pèreko avy amin'ny mamako mipetraka amin'ny toerana io. Dia rehefa tonga tamin'ilay plasy zany za mahita hoe marobe zaza tsy mianatra noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny, marobe zaza tsy manao kapa, tsy zara raha mitafy, tsy zarizary mandeha mianatra nefa efa EPP amin'ny toerana io. Mba tsy haiko hoe vendredi sa samedi za tonga tamin'ny toerana io, dia dimanche indray za nitady hoe aiza toerana misy fiangonana katolika. Dia tsy mbola misy fiangonana katolika eto izy bebe nefa trano anankiray fotsiny zany hoe nomeny katekista mba hivavahana. Dia nandeha tamin'ilay toerana za. Dia rehefa nandeha tamin'ilay toerana, zara raha misy 10 ny kristianina, zafady zara raha misy 10 ny kristianina amin'ilay toerana. Dia sendra niresaka tamin'ilay katekista zany hoe fa inona mahatonga maro olona mipetraka eto nefa zara raha olona mivavaka. Dia nitantara zany izy hoe marobe ny antony, sady amin'ity toerana ity mbola tsy misy olona mivavaka firy, na olona mivavaka eto ary indraindray mbola toran'olona ny tafitrano, tsy mivavaka olona ity toerana ity. Dia rehefa nahita ny zavatra iny zany za dia mahita hoe mila olona, mila vonjy amin'ity toerana ity, na ny ara-batana, indrindra ihany koa ny ara-panahy. Nanao tatitra za tamin'ny mompera. Ilay mompera moa taty aoriana no men'Andriamanitra anakah hoe ohatrany hoe raiko ara-panahy satria tena ny kolokolo be anakah izy, na ny ara-batana indrindra ny ara-panahy ihany koa, ary tena hoe betsaka ny toetra tsara izay nananany lasa ohatrany hoe voaraiko. Dia rehefa hitako zany ilay izy hoe maro zaza tsy mianatra, ity koa nefa misy olona hoe mila vonjy amin'ny ara-panahy, dia nanao tatitra tamin'ny mompera za hoe mompera, misy zavatra ohatran'izao misy amin'ity toerana nanaovako vakansy aty. Bon, efa nieritreritra za hoe hoe zavatra tokony atao, fa mila anao za amin'ity zavatra ity fa tsy vitako samirery. Dia tamin'izay za niala tamin'ny toerana io, nandeha tany amin'ilay ville hiasan'ilay mompera mihitsy, nanao tatitra hoe zao ity sary, ity zava-misy, ity ny zavatra rehetrarehetra misy any. Dia teo hoe mompera koa moa maro zavatra mampanahirana anazy sy ny zavatra hoe sahaniny amin'ny mahampirehetra anazy izay. Dia niandry niafarana, niverina tamin'ilay toerana. Dia rehefa niverina tamin'ilay toerana za dia nijery hoe iza le zaza tena hoe cas d'urgence, zany hoe tsy maintsy vonjena aingana aloha izy amin'ny resaka fanampinana azy ara-batana. Dia nakafo tsikelikely an'ireo zaza ireo. Dia tsy niandry amin'ny mompera intsony zany za tamin'ilay zavatra tsy maintsy vitako, ilay zavatra tsy maintsy nataoko, fa misy zavatra kosa tsy vitako fa tsy maintsy mila anazy za, tsy maintsy miandry anazy za, fa ilay zavatra hoe tsy tokony handrazako anazy tonga dia efa natomboka. Après amin'izay rehefa nandeha fotoana dia niverina nanao tatitra taminy za hoe bon,
efa niezaka nanao za teo amin'ny lafiny ara-batana fa mitaraina io olona amin'io toerana io hoe tena tsy mahazo kofesy izy, tena tsy mahazo lamesa izy, tena hoe zara raha misy pretra tonga any indraindray ary anatin'ny herintaona 2 taona tsy misy pretra tonga any, tsy hoe tsy tiany pretra makany, tsy hoe tsy mahavita adidiny ilay hoe satria zany ilay izy ao anatin'ny toerana misy Antsy zany dia ny ao Antsy zany no tokony miokipe an'ilay toerana fa tsy ampy ny pretra, maro be vitsy ny pretra nefa ny maro toerana tokony anaovana zavatra. Dia izany mahatonga tsy misy mihitsy tsy misy pretra tonga any, indraindray mandeha isan-taona, indraindray anatin'ny 2 taona tena tsy mahazo pretra mihitsy zareo. Ka maninona mompera anao efa mivezivezy mandeha eo, anao tsy maintsy makeo, tsy maintsy eo lalanao raha ohatra ka anao andeha amin'ny toerana tokony hiasanao, anao olona mivezivezy dia mba omeo confesy, mba omeo lamesa, mba omeo katesisy zareo fa mila an'izany. Ao izy mompera zany fa bon tsy maintsy hiresaka amin'ny curé zareo aloha za hiresaka hoe azoko atao ve manao an'izay zavatra izay mba comme quoi hoe fanajana satria toerana andidianjareo izy. Dia lasa tena andeha niresaka tany amin'ny curé dia tena hoe isaorana an'Andriamanitra fa nanaiky tsisy problème mihitsy ilay curé. Dia nanomboka hoe niroborobo tsikelikely ny évangélisation tamin'ny toerana io. Nanomboka mompera moly mivezivezy ohatra hoe isam-bolana na indraindray ary anatin'ny volana iray indroa mivezivezy amin'iny, arakaraka dia isaky ny mompera mivezivezy io zany dia tsy maintsy mijanona mamangy andreo, manome lamesa, manome katesisy, mizara boky, mizara mampianatra an'izany rozier zany, mampianatra hoe inona tena finoana katolika ity. Nanomboka mahay maro ny kristianina, nahay maro. Dia tamin'izay fotoana izay indray moa za mivezivezy ihany foana fa tsy dia mivezivezy matetika par rapport amin'ny mompera satria zany za misy zavatra hafa ataoko, za mbola mianatra, za mbola manao formation tout et tout. Dia nisy formation ny vondrom-bavaka karismatika katolika fiombonana tena mandry tsara tamin'izany fotoana izany. Dia sendra nandalo tao an-toerana za tamin'izay tao am-Pombolava dia niteny hoe mila solotena anankiroa za hiaraka amiko mba andeha ampafantatra hoe inona zany vondrom-bavaka karismatika zany, dia anjaranareo anankiroa ilay solotena indray mampita ny fifampizarana, ny fahalalana izay voarainareo any satria za tsy afaka hitondra anareo maro be fa anankiroa ray lahy ray vavy ihany no entiko. Katekista tamin'izay fotoana izay. Dia tany tena hoe ozy izy ilay katekista tamin'izay hoe sura ve ianao fa mbola katolika hitondrasanao anakaty? Oui, tena hoe katolika fa ahoana? Tsary nahita zavatra ohatran'izao za, hay ve misy zavatra ohatran'izao eo anivon'ny fiangonana katolika? Mieritreritra za hoe eny ivelany misy an'izao, hay misy an'izany hoe zoky, misy an'izany fiasan'ny fanahy masina, tena hoe vraiment ozy izy hoe tsary nivavaka ohatran'izay za rangona olona anakahy, fa tsapako hatramin'izay hoe kay zany mivavabavaka foana za fa rehefa tonga tato za tena nahatsapa hoe zao ilay tena vavaka aminazy. Tsaroako tamin'izay nisy fampianarana mikasika famelan-keloka dia ozy izy hoe hay ve ohatran'izany ilay tena hoe famelan-keloka, marary zalafa mahavagna an-tegna e. Rehefa matetetika moa ny famangina sy nidatra ny fanaovana évangélisation tamin'ny toerana iny dia nanomboka mahay maro ny kristianina, nahay maro izy ireo nangetaheta ny andraisana ny sakramenta. Dia tamin'ny 10 janvier 2025 teo 50 na 50 ny isan'ireo kristianina vita izany hoe natao batemy tamin'io 10 janvier io, anaky 40 na 14 ny isan'ireo nandray communion ary anaky 3 kosa ny isan'ny ireo tokantrano nandray ny sakramentany mariage tamin'ny le 10 janvier teo. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia tany-toerana moa ilay mompera, ilay père spirituel et avy eo koa niaraka tamin'ny pretra anankiroa samihafa raha tsy diso za zay.
Amin'izao fotoana izao moa dia tsy antonona ny kristianina intsony ny toerana izay nomeny katekista ivavahana izany vavaka eny amin'ny EPP na ny école ny kristianina isaky ny alahady satria mahay feno na hay maro tena hoe efa plus de 50 efa any amin'ny zato latsaka kely ny kristianina eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia tsy mijanona eo fotsiny ny évangélisation fa tena hoe mbola betsaka zavatra tokony atao amin'ny toerana iny na ny fanampinan'izy ireo amin'ny fananganana ny fiangonana izay eritreretin'izy ireo atao sy ny famangina azy matetika satria izao ny zavatra rehetrarehetra izay niseho izany nametraka hoe bon andeha Antananarivo za hipetra-drery hitadiny Mahasoa fa tsy izay nefa ny programa napetraka an'i Jesosy tamiko fa nataony zany za hoe bon anao mbola tsy any aloha ny zavatra hitondrasako anao, tsy any aloha zavatra hoe ilavako anao fa hoentiko anao amin'ity toerana anankiray ity. Abeaziko amin'ny ara-panahinao ampianarina fa mbola maro be zavatra tokony ampianariko anao, maro be zavatra mbola tsy fantatra anao, mbola hoe tsy takatra anao amin'ity zavatra ity ka hampianatra anao aho. Homeko raha ara-panahy ianao, homeko olona manodidina anao hafaka hanampy anao amin'ny fiainana ara-panahy ary rehefa mandeha izay fotoana izay misy toerana ilako anao dia any am-pombilava any satria misy olona tiako hovonjena any. Avy tamin'izay zavatra izay ihany koa nahafahako nitondra fifampizarana tena nivon'ny radio fivoarana na radio katolika tany Mandritsara ary nipetrahako tamin'ny toerana ihany koa no nahafantarako any Zokiady, nahafahako nitondra an'ity page tanoran'i Jesoy Kristy ity ilay toerana miaraka amin'ilay zaza tena fitondrana anarana hoe adoption fitiavana. Ohatrany hoe manaitra sy tiako be ilay nom fitiavana dia izay nahatonga an'ilay anarana izay nahatonga an'ilay izy natao anarana hoe adoption fitiavana. Dia hoe ny havatra tiako apita amin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia hoe fahasoavana ny zavatra rehetra. Maro ny zavatra hoe eritreretintsika eo amin'ny fiainana tsy araka ny eritreretina. Indraindray tena hoe mandreraka, mandisy fanantenana fa misy fahasoavana foana ao ambadika an'ireny zavatra ireny. Misy zavatra tsara foana no manin' Jesosy ao ambadika an'ireny zavatra ireny. Fa il suffit fotsiny izany antsika mahatoky azy, tsy mandeha amin'ny herintsika fa mandeha amin'ny eo ambany fitarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana. Mon témoignage ifampizarana eto mbola betsaka ny zavatra tokony atao fa izay aloha ny androany. Joyeux anniversaire en moi.